dia mbola amin'ny fifaliana trano afahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahiresantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao vavakisika. Jehovah Andriamanitra raha eo apetraka hitanteraka eo am-pelatanana ireny fotoana foy izay andrenesanay ny hafatra avy aminao. Andriamanitra fitiavana ianao tompo, tsy mitady ahatonga loza ho an'ny olonao fa miala nenina mba haneken'ny olona ny fandresena miaraka aminao, fiadanam-po miaraka aminao. Andriamanitra tsy mba manafina ianao fa mampafantatra fa misy ady tsy maintsy atrehana mandrakariva, kanefa miaraka aminao dia fandresena dia sokafy hatramin'ny masom-paninahana ny vahoakanao tompo, mba hiverina tanteraka aminao dia amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manenona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny fampahirizana farany teo dia somary niresaka kely tsika ny antony ireny fitantarana ny ady nisy teo amin'ny mpanjaka Ahaba sy tamin'ny Siriana, ary tarehin'ny mpanjaka faharoa dia mbola nisy fitohizana zany, mihetraketraka foana ny Siriana. Fihinanana tonga an'izay ozytsika dia le teny fikasana nomen'Andriamanitra Mosesy sy ny zanak'Israely tany amin'ny Exodosy 9:1 raha mijery maimaika dia fifalena, satria ohatrany hoe raisina dia ny eo le teny fampanantenana avy amin'Andriamanitra, kanefa teny nomenan'izy io teny ho amin'ny olona mandalo ady, dia mandalo ady tsika dia zay no mahatonga antsika tena mandinika an'izany rehetrarehetra zany, satria ao anatin'izany ady zay atrehan'izany dia manorotra vahaolan'Andriamanitra mba hivoahantsika ho mpandresy manoloana ny ady zay atrehana. Fa Andriamanitra tsy hoe tena mivavaky indray mandeha tsika dia hoe androany dia tonga tamin'ny fandresena tahaka ny ady zay atrehana ny firenena, hoe androany mafy ny fiainana dia tonga dia rapitso dia tonga dia milamina mora be, fa mbola misy lalana tsy maintsy hodiavinao. Dia mizaha toetra amin'izay Andriamanitra hoe anaraka ny sitrapoko ve ilay olona, fa mitaiza Andriamanitra dia mamboatra Andriamanitra, zay izy vo manome zay zavatra mitonona ho antsika. Kanefa ny zavatra nianarantsika teto, reny tantara nyraisintsika reny, tsy tantara hoentina anakianana an'izanizy, fa mba hoentina ho fampieritrretana mba hahatonga ny olona hatoky an'i Jehovah, araka ny teniny ny amin'ny Petera voalohany zao no voasoratra, Petera voalohany 5 zao no voasoratra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafito. Ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa ozy dia manekeny lo olona eny samy misikina fanetreteny ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra ozy manohitra miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena, ko amin'izany manetretena ozy ambany tanany maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro ary apetraha ho aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahanareo. Zay ny zavatra takiny tenin'Andriamanitra amintsika. Nareo zay tanora fanahy manekeny lo olona, zany hoe reo le tena olokindry mahazo ny hafatra avy amin'Andriamanitra, mampita an'izany dia mifampanompo dikan'izay ao anatin'ny firaisampo, firaisan-tsaina, ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka, dia mandehana amin'ny fanetretena, ary le fanetretena zay takiny tenin'Andriamanitra io dia ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra zay sarotra mamantatra an'io, ary ny fanetretena faran'izay lalina indrindra eo amin'ny olona zay miantso ny anaran'Andriamanitra, tsy mandray fanapahakevitra araky ny fahaizany sy ny eritreriny izy, fa manontany foana ny sitrapon'Andriamanitra, fa mametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra hoe apetrao amiko ny fanahinareo rehetra, ny dikany zay zavatra kasaitsika tanterahana apetrao aminy aloha, na ho ekeny iny na asiny fanetsiny. Ary zay ny zavatra kendren'Andriamanitra, ary zay no natonga antsika nresaka Exodosy 9 ao anatin'ny fanadihadiana zany tsika mandritra ny ady zay atrehantsika. Zany akory tsy midika hoe iady de tena hoe tena tsy misy fifaliana mihitsy miaraka amin'Andriamanitra, fe ny ampandehanana eny de porofon'Andriamanitra, fa
ny ady zay atreantsika tsy atsika ny ady fa anazy. De misy ny fandresena ataon'Andriamanitra fa ny ady tsy mitsahatra. Fa rehefa tena zatra ianao miaraka amin'Andriamanitra de tsy olana tsao satria ny mahery noho izao tontolo zao no miaraka aminao voahary foana isika. Aza manantena misy raha mbola hitemy ty zao tontolo zao ty ka hoe hiadana be zao nao fa tsisy mpangalatra, tsisy mpanamitrano, tsisy kolikoly, tsisy misy foana zany na tiana na tsy tiana na ezaka takin'inona ary tsika miratsy zao fiainana zao fa ny vahaolana tsotra fotsiny ny fampitoana mba hiverina amin'Andriamanitra zay vo foana zany. Raha mbola herin'olombelona tsy mahafoana an'izany. Firofiro moa ny zavatra hitatsika ireny fa tena misy fifandonana eo anivon'ny mpitandro filaminana sy ny dalo sy ny mpanao ratsy. Misy maty a, misy reny tena reny zavatra tsy tokony hisy, reny fitsaram-bahoaka, olona vonoina, olona dorana velona fa nampitsahatra ny asa ratsy ve zany, ohatra ny voamaiky, ohatra ny tena mampirongatra ny asa ratsy satria inona ny zavatra mitranga tsy nahy nametraka ny fanapaha-kevitra teo am-pelatanan'Andriamanitra fa niezaka tamin'ny herin'ny tena. De zao tonga am'le tenen'ny bokon'ny Aobolana, misy ny lalina heverin'ny olona fa azaho-piainana ozy kanefa lalina mivarina any amin'ny fahafatesana. De hiverenantsika tantarany aby izy tomantsika lesona fa tsy misy hoe fitsarana an'izan'izy fa njara nisy ambatan'olona mandinika hoe hiaraka amin'Andriamanitra ave sa tsy. Fa Ahaba tena niaraka tamin'Andriamanitra izy ary hitatsika ny zavatra nentina teto tao anatin'ny fampahirezana hoe tena nisy ny adina atrehany tamin'ny Beni-Hadada sy ny Siriana fa tonga ny tenin Jehovah matahotra fa atolotro eo am-pelatananao reo fahavalo reo. Ary hitatsika netraketraky Beni-Hadada tamin'izany vanim-potoana fa ny vola fotsy ny volamenanao izy mantseny Ahaba anavoko hatramin'ny vadinao rehetra anavoko nanaiky Ahaba tamin'izany vanim-potoana zany. Rehefa avy indray izy ny teny ka aniraka amin'ny mpanompoka de zao tena hisava ny tranonao reny de zay tiany alainao de alay. Teo ny tonga sainy Ahaba eo nitodika tany amin'ny olona manam-panahy, ny mpanolotsaina miaraka amin'Andriamanitra sy ny mpaminany. Rehefa nitehitra tamin'izay Ahaba de tonga ny toromarika ary nahazo teny toky avy amin'Andriamanitra sy matahotra. Toratra zany koa nge Andriamanitra mahafantatra de melo fa andalo ady sika, andalo ady de tonga ny teny hoe ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao sy ny Egyptianina. Fa ny dikan'izay tsy hoe eo de tonga ny vahaolana fa manomboka ny vahaolana tsy kelikely takany hoe ny fandrosoana zany ange tsy azonao indray mandeha. Mila faharetana zany, mila fanoloran-tena zany, mila firaisampo sy firaisatsainy zany, mila fotoana zany fa tsisy hoe androany de rapitso tonga de tonga ny valina. Zay fomba fiasan'Andriamanitra zay, taizany mba anapaharetana ny olona, taizany mba hisikitra ny olona. De toraka zany zavatra mitranga tamin'ny Ahaba kanefa rehefa de zao mivoaka mpandresy izy de fa nilaza de mimelony ray ny mpaminany aza mahireza ianao ry Ahaba afaka eritaona de hiverina indray ny Siriananao azy. Miaino ny feon'i Jehovah izy zany hoe nisy fankatoavana tao de nanao mitetika rehetra indray Beni-Hadada sy ny miaramila ny Siriana ameliny zanak'Israely ary maro be. Tsy hiverenantsika ny tantara tonga indray ny teny asa matahotra atolotro ampelatananao reo vahoaka maro be reo resy indray ny Siriana ary nitanjona ankendren'i Jehovah de nandringana ny fahavalo rehetra ary Ahaba nilolarana amin'ny fampisehoana ny vahoaka, nilolarana amin'ny fiadiana ny fahavalo fa saingy zavatra mitranga. Raha mampatsiaro kelitsika ny mpanjaka voalohany toko 20 nangataka famindram-pony ladilady tamin'ny Ahaba Beni-Hadada. Rehefa resy maty daholo miaramila nitsoka de mamindra fony mpanjakan'Israely ozy ny mpanompony fa de hoany zay kanjo rehefa nanatona ny Ahaba
de nisy varotra nataony Beniadada mba hamelomana ny ainy de mpanjaka voalohany toko faharoapolo roa Benidada taminy ny tanàna zay nalainy ndraiky tamin'ny rainao de ampidioko ary manaova lalam-beo anao any Damascos tahaka ny nataony ndraiky tany Samaria ary Ahaba alefako ianao am'izany fanekeny zany nanao fanekena tamin'izy ka nandefa zany hoe efa tena taranaka faramandimby ange efa teo aloha efa tena hoe tamin'ny androny rainy Beniadada nefa netraketraka tamin'ny zanak'Israely ary nanao ampimamba ny arena ny taniny nalainy daholo no babony de averiko daholo reo rehetrarehetra faly Ahaba kanefa tsy sitrak'Andriamanitra zay ny velominy Beniadada de io no natonga namarana antsika azy ny 2 ka sy 3 de hoy izy taminy zao nolazainy Jehova satria nalefanao niala teo tananao de laza nasaiko ny vonoina tokoa de niainao nisy olo ny aino zy ary ny olonao nisy olo ny olony ary ny mpanjakan'ny Israely zy nandeha ho any an-tranony sady nalahelo ny sosotra de tonga tany Samaria tsy hoe teo amin'eo de ny vonoin'Andriamanitra Ahaba tsy hoe teo amin'eo de tena nataony ringana ny olona teo ambany fahefany Ahaba fa teny fampitandremana zay foana ny Jehova nilaza loza izy fa tsy tonga de mamely fa miandry ny olona ho tonga fibebahana manome fotoana hoe manahoana manoloana zay zavatra nyteneniko zay fa zavatra hitantsika teto hoe indroa Beniadada indroa Ahaba nalaky ny teny Jehova tamin'ny faharoa tsy nanontany azy tsony tsy napetra ny taniny tsony le fanahina fa tonga de nandray fanapa-kevitra tsy sitrak'Andriamanitra zany ary zay no natonga an'io teny io nanomboka niala tsy kelikely tamin'ny fiankinandoa tamin'Andriamanitra Ahaba satria nieritreritra fa mahery izy satria nindrona andresy ny veriny fa nihery ny miaramila ny tanjany nandreseny any Beniadada de tsy mila zay Andriamanitra tsony izy de nananatra Jehova fihinana ny zavatra mitoy hojerevantsika kely mitantara aloha isotomatsika lesona nangatany fa namasin'Andriamanitra tsika mba atakaratsika ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina fa ny zavatra resahany eto tsy misy mihitsy fanakanana an'izanizy fa vaolana ho an'isam-batan'olona vaolana ao anatin'ny tokantrano vaolana eo anivon'ny fiangonana vaolana eo anivon'ny firenena manontaniany Jehova re olona raha tia aomby eo amin'ny fiainana raha te ahazo ny fiarovana avy amin'Andriamanitra raha te andresy ny fahavalo anontany eo aloha Jehova fa aza miankina amin'ny fahalalantsika aza miankina amin'ny fahaizantsika aza miankina amin'ny fahendrentsika fa anontany eo aloha Jehova fa azo anontanina izy ary tena mamaly izy ary mamaly ny olona amin'ny fomba rehetra izy satria be de be ny mpanolotsaina alefa n'Andriamanitra nge mba miperitreritra ny olona matetika moa fangaro am'ireny ke le olona zay mandeha tsy vozona taka ny lakan-jejo le miseho azy ho tompon'andraikitra ra-panaka nefa mamitaka de matetika le mpamitaka manamboninahitra le manam-pahefana le malaza reny no no teny kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny hafany fa matetika le lahan'Andriamanitra nge mpanompon'Andriamanitra de hitantsika mitoy ety ndraindray tena ohatrany hoe tena ianao ohatran'izao ve no ekeko teny ny ianao zay ohatran'izao ve ny fitafinao ny ianao zay tena hoe tena ny arenanao tsy misy tsy manaky an'izany mihitsy satria refesina amin'ny famaroan'ny olona refesina amin'ny voninahitra refesina amin'ny arena refesina amin'ny laza refesin'ny olona am'izay ny afatra avy amin'Andriamanitra tsy am'izany mihitsy fa ny afatra avy amin'Andriamanitra de refesinao anatin'ny baiboly toromarika ampitiavana tsy le mandokandoka be fahatany misolelaka fa le mitondra fanitsina fa tsy famaizana mba azahoana fiadanana fa saingy tsy mena an'izany ny olona tsy mena an'izany ny olona inona ny zavatra mitranga sorena Ahaba nandre an'izay teny zay tsy nahatonga sainazy ka nahatonga fibebahana taminy manomboka eto amin'ny 2:20 andingeo jerevantsika isotomatsika lesona
namonona ny nabota ho sy ny nazoany ahaba ny tanymbolobony ary nyloza voalaza anjoany ahaba satria tsy miaraka am' jehova dina ny zavatra mitranga ary rehefa afaka zany zavatra zany ozy ny andimy voalohany nabota jezreelita nanana tanyboloboka atao jezreely akaiky ny lapany ahaba mpanjaka ny samaria ary ahaba ny teny tamin'ny nabota hoe mehoany tanyboloboka ozy mba hataoko fambolena anana fa akaiky ny lapako izy ary ho takalozako tanyboloboka tsara noho izy na vola tokomidiny raha izany no sitraky ny fonao fa hoy nabota tamin'ny ahaba sanatria amiko eo natrehan'i Jehova zany ozy fa tsy meko anao ny tanindrazako amin'ny mampanjaka azy manambola manan-karena mitseriretra ary tsy mahataty zany hoe tena olona ambany fahefana anana zavatra tsara noho izy de nitseriretiny mehoany tanyboloboka ozy ary mampime am'le izy hoe mehoany tanyboloboka fa ho takalozoko tanyboloboka tsara noho izy ohatra ny hafahafa de tena za zany manana zavatra tena tsara tsy ananan'ny olona de le olona ratsy ny zavatra ananany de tsiriritiko le zavatra ananan'le olona tatio anay io fa hosoloko zavatra tsara be zavatra tsy mitombony zany fa ny azo antoka tsara ny tanyboloboky nabota fa fitaka natao ary nampiresany teo ny fahefana mampanjaka azy ny vola sy ny arena rehefa tena tsy tianao a raha tsy tianao le tanyboloboka zay omeko a de zao soloko vola zay tokombidiny fa tena nijoro nabota masina aminy tanindrazany tanindrazako tsy omeko anao zany mihitsy inona ny zavatra mitranga ary aba ozy nakany an-trano sady nalahelo no sosotra no ny teny nolazainy nabota jezreelita taminy hoe tsy omeko anao ny tanindrazako de nahandro teo am-parafarana izy ka nampiodina ny tavany sady tsy nety ninakaniny ny zavatra mitranga zany tsy levo ny vavony ahaba le fandavany nabota tonga tany an-trano izy inona ny antony tsy ninanany any tetikady ao an-tsainy eo ahoana moa fomba azahoakany eo tany nabota eo fa tena tsy misaina mihitsy le nabota za mpanjaka kanefa mandany teniko izy ohatra ny tena nataony tsisy vidiny fa raha mitokony misy tokony ny akeny zany anjary tena hatramy sakafo tsy te ihinana izy ary jezebela vadiny ozy nankeo aminy ka nanao taminy hoe ahoana ny mampasosotra anao toy izao ozy no tsy mety ho makaniny ianao de hoy izy taminy satria ny teny tamin'ny nabota jezreelita ozy ka nanao taminy hoe mehoany tanyboloboka ao hovidiko vola na ho takalosiko tanyboloboka hafa raha izany no sitraka ny fonao fa izy namaly hoe tsy omeko anao ny tanyboloboka ny zavatra mitranga tsy nafeniny hita ny vadiny ary jezebela tena vehivavy jentilesy io ary tena lehibe mpisorona mpanompo sampy mihitsy nalainy ahaba vady ary io efa natezitra any Jehova io satria ny afatra nomenany zanak'Israely de samy manambady firenen-kafa mihitsy fa tsy nirarahiny ahaba zany fa nyvadiny any jezebela ary zay no natonga azy nanadino tsy resaka tamin'i Jehova fa rehefa tena hitany jezebela ny alahelony ny tantarainy de inona ny zavatra mitranga ozy le fomba fiteny zay hoe ambadiky ny lehilahy malaza anakiray ozy misy vehivavy eo fa saingy jereo evangelina avo iadamasevy ny ambadiky ny lehilahy malaza anakiray de misy vehivavy de jereo koa ny zavatra mitranga eto toromarika avy amin'ny vehivavy jezebela fa inona ny toromarika nomeny jezebela azy mba ampisandratra azy satria tsy tia jezebela zany hoe ianao ndray ve mpanjaka de ataony an'izany fa ianao olo malaza ianao de tonga ny toromarika avy amin'ny jezebela le vady andefimandry le vehivavy zay mampisandratra ny voninahitry ny mpanjaka ary jezebela vadiny taminy moa ianao tokoa va manjaka ny Israely zao zany hoe tonga de nasongadiny fa ianao ty ve mpanjaka sa tsy mpanjaka ny arena ozy mihinana hanina ary eo ka ho ravoravo ny fonao zano ame anao ny tanyboloboky nabota jezreelita ary jezebela de nanoratra taratasy tamin'ny anarany ahaba
ka notomboany tamin'ny fanombokasehan'andriny ary ny taratasy osy de nampitondrainy ho any amin'ny loholona sy ny manakaja tao an-tanànany de reo niara-toetra tamina bota ary zao no soratany tao amin'ny taratasy mentsoa andro fifadikanina ozy ary apetrao eo anatrehan'ny olona bota de na dia anangano ro lahy zay tena ratsy fanahy eo anatrehany mpangazo hoe efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao de eto mivoaka izy katoray vato ho faty tena jerevangely tetikady ny Jezebely nomena toromarika mpanolotsaina ny Nabota mpanolotsaina ny Ahaba tsy zakany ianao ve ny mpanjaka de ho ataony an'izany fa lao anaovako azy osy de lasa izy nampanao taratasy kanefa tsy amin'ny anaran'ny Jezebely fa amin'ny anaran'ny mpanjaka nasiany mpanjaka soni namparitaka any amin'ny olon'ny Israely zay miaraka amin'ny Nabota de inona ny zavatra nosoratany eo mentso andro fifadikanina de azava amitsika io de manangana ro lahy faran'zay ratsy fanao izy mba epanga zany hoe amorona dossier ratsy amelezana ny Nabota lasa ho am'izany ny toetsain'le mpanjaka satria nahoana efa tsy mihaino ny feon'i Jehovah tsony izy fa nihaino ny vadiny ary de ho hitatsika moa zay le hoe fandavana ny sitrapon'Andriamanitra zay lasa manaonao foana ary ny akeny Ahaba zany de ina ny zavatra mitranga ho eto ozy Nabota de ajoroy eo anatrehan'ny olona de apangao de lazay fa niteny ratsy amin'ny mpanjaka sy niteny ratsy amin'Andriamanitra kanefa Nabota tsy nanao an'izany Nabota olona matahotra an'Andriamanitra fa fepangana fotsiny nentina teo anatrehan'ny mpanjaka satria rehefa nampangaina ka hoe niteny ratsy amin'ny mpanjaka nampangaina tsy niteny ratsy an'Andriamanitra de mendrika ho toraham-bata nary tsy nandinika tsara koa ny vahoaka eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay hoe ho tafalatsaka ao anatin'izay fitaka zay hoe satsia ina moa ny anton'izany tantara zany reo olona rehefa le fisainanao anatiny tsy miaraka amin'Andriamanitra de manao zavatra mamoehatra ary fanaporofona na de mandahan'Andriamanitra treto ary Ahaba satria izy matahotra amin'ny faty ny Jezebela tsy miraharaha an'izay Jehovah Andriamanitra zany mihitsy ka tsy afaka eritreritra mihitsy hoe tsy amely azy Jehovah fa nanapatra ny fahefana mampanjaka azy na nome taratasy na mpitaina mba ho ekeny ny be sy ny maro epanga lainga fotsiny amorona zavatra tsy marina mba epangany olona azy eritreretintsika matrehan'ny zavatra izoratsika angamba tonga saina ihantsika raha nyteny ny tenako raha nitondra n'izao fampahirezana zao nanomboka tamin'ny teto amin'ny teny raha tena Jehovah n'Andriamanitra ka antsonao n'Andriamanitra de oka le toetra no arahanao ny fitoratenany no arahanao fa aza miantso an'Andriamanitra raha toka tsy hanao sitrapon'Andriamanitra fa lasa blasphème zay le hoe manononona foana ny anaran'i Jehovah kanefa ny zavatra mitranga nefa de tsy ho afabela rehefa niteny ny anaran'i Jehovah ianao kanefa tsy manaraka ny sitrapony tsy afabela fa tokony atahotra n'Andriamanitra mandrakariva isika njaratsika mandiny teny araka ny tenytsika malagasy hoe atsipy ny tady ny atandroko ny omby atsipy ny tena eny ambony mahalala fa filazan'ny soratra masina zay aoka ny manam-panahy iain'izay lazay ny fanahy ny fiangonana de matoko somena fa olokendry isika rehetra indrindra ny malagasy tia fihavanana zay manana ny Andriamanitra zay ivavahany matoka fa samy andiny tenitsika ka iain'ny feon'i Jehovah voninahitro an'Andriamanitra zay ihany ivavaka isika sotranao Jehovah Andriamanitra reny ny tena mindray zay tonga taminay teny feny fitiavana teny mamperitreritra teny nata mampitandrina mba tsy hanaovanay ny fomba ratsy nataony Ahaba sy Jezebely zay miaraka taminao tany am-piandohana kanefa rehefa teo ny voninahitra sy ny laza nanjary tsy nanontany tsony ny sitraponao fa nanao zavatra mamoehatra
matoko sy meny fa hijeriny momba ny olona tsirarena tena indrindry ty fireneny ty mangataka Jehovah-Andriamanitra reo aseho ny herinao sy ny voninahitra andresy lahatra ny foka malagasy mba hitodika tanteraka aminao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manoveloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny Tompo amintsika mandra